Ny activité-ny STO Agri zany a resaka agriculture, zany hoe manao production na engrais biolojika zany zay aloha ny sady mivarotra à base de terreau le izy, taroka ny anaran'le izy zany de mivarotra sous forme de 5 kg zay 25 kg de 50 kg zany. Le izy zany io zany no zezika ampiasainay amin'le cadren'le agrégation agricole ataonay zany eto Madagasikara. De miampy an'izay koa zany zay mivarotra masombolina riz hybride, mivarotra koa zany zay manao koa zany zay zao maïs hybride koa zany zay am'izao manao test zany ahafahana développer an'izay activité zay. De miaraka am'izay koa zany ny banque de microfinance NIM, Monsieur Rijat zany no anazava kely an'le action ny NIM zany ao anatin'le cadre n'le agrégation agricole sy fanampiana ny tantsaha. Alohany hatreto tsy mamokatra an'le masomboly fa manafatra an'le izy alohany. De avy eo am'izay zany amin'le cadre n'le agrégation agricole zany zay misy listana tantsaha zany efa nisélectionnenay, efa manana tany zareo zany de rehefa validé le izy validé le tany de aparitakay am'zareo zany le masomboly ahafahan'zareo mamboly an'le izy sy no mamokatra an'le izy. Tohina eto zany ampahafantatra hoe eto zany zay zany STO Agri zany eto manampy an'ny mpamboly eto Madagasikara zany mikasika an'le agrégation zany satria zay zany rehefa ao anatin'le agrégation zany manao fourniture na semence améliorée sy ny zezika zany de am'izay zany ny avantage ny tantsaha am'izay zany hoe mitombo ny vokatry zareo de sady mampiakatra an'le fidiram-bola an'zareo zany am'le cadre n'le activité agricole zay sy ny augmentation na chaîne de valeur. Nay zany am'izao de ny siège-nay any amin'ny immeuble l'Arboretum village des jeux Ankorondrano de afaka mandray foana zay raha hoe misy fanontaniana na hoe manana étude de projet tokony atao zany. Eto koa miaraka zay moa anatin'ny groupe STOI any misy anay misy NIM de zay zany manampy amin'ny arabola am'ireo tantsaha de sitraka fiaraha-miasa miaraka amin'ny STOI Agri. Maro manko ireo olona mety hoe ny STO Agri miantoko an'le zezika sy ny masomboly fa le vola hoentimana indray andoavana an'le karaman'le mpiasa tany sy le miasa an'le izy mihitsy zany mety tsy manana izy de eo zay NIM manampy an'zareo amin'ny fanampiana zay am'izay lafiny zay. Masontsivana moa zany dia ohatran'ny banque ohatran'ny microfinance rehetrarehetra dia jerenay ny dossier-any de jerena hoe capacité ahafahany mamirina le vola indraminy, zay ihany no masontsivana mety misy.